Salamo faharoapolo ka ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany teny ny soratra masina izany. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly. Fa raha izay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Izany teny ao amin'ny salamo izany no entina hiara-habana anao amin'ity takarivo ity. Tafaraka indray hiderin'Andriamanitra amin'izao fandarana mamitsika loatra izao dia ny antsakira fidirana. Tsy adinonay koa manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny tokantranonao tsirairay avy ao. Faly izay tafaraka aminao ary faly koa raha faly ny ahita anao ho vonona hideran'ny Tompo miaraka amin'ny vahiny izay nasaina androany. Androany tokoa manko dia nanasa gropy anankiray izahay, gropy mihaja. Izany no gropy hiaraka amintsika hiderin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Nantsoina izy ireo mba hitondra ny talentany, hitondra ny fahaiza-manaony, hiderana an'Andriamanitra, hanomezam-boninahitra azy, hiraisantsika mianakavy fo, hanome voninahitra izany Andriamanitsika izany. Koa manasanao maka fotoana ary dia andao isika iray fo, iray saina hidera ilay Andriamanitsika miaraka amin'ny gropy mihaja tahoary. Tiku uzaraina tawiro fitarainaku zainam piferinaina dire chidene le tiku libitene fanino namidu Ti
ty babony foko ny aikeo fa nany ekeko raiko lay fitiavanao tsy tratry misaiko ny fahasoavanao manerana ny fitiavanao tsy hay ferana isanandro izao manerana ny fitiavanao mahenika izao tontolo izao ianao mijery ianao mitantanay andalantery esorinao ny sakana e malinay ny miaraka aminao fa fifarina no hina tolokao manerana ny fitiavanao tsy hay ferana isanandro izao manerana ny fitiavanao mahenika izao tontolo izao manerana ny fitiavanao tsy hay ferana isanandro izao manerana ny fitiavanao mahenika izao tontolo izao mahenika izao tontolo izao mahenika izao tontolo izao isaorantsika ny groupe mihaja nanao izay tapany voalohany zay ary avelantsika akaina kely izy ireo isika kosa andeha indray andray ny tenin'Andriamanitra araky ny efa mahazatra antsika moa isaky ny antsakira fidarana tahaka izao dia manana fotoanako antsika mba handraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho vatsy ary ahatonga antsika hahery amin'izao fiainana izao androany ara dia ao amin'ny salamo faraiky amin'ny 10 no horaisintsika ka angalantsika fampahirezana voy ny zavatra azo antoka trity manana Andriamanitra mendrika io dia raintsika mendrika io dia raina amin'ny toetrany amin'ny maizy azy ny Andriamanitsika ary anisan'ny toetra anankiray tokony hidiran'Andriamanitra dia ny anankiray amin'ireny teny famelan-keloka izay ataony meny ny olona mangataka izany eo anatrehany meny ny olona izay mibebaka marina ka ny salamo faraiky amin'ny 10 dia Davida mpanjaka no nanoratra azy ary salamo izay fangatahana mihitsy mba hamelana ny heloka fantatsika ny tantara natao ny Davida tamin'ny Oria sy Batseba ary nomelon'Andriamanitra tamin'izany izy rehefa Natana no nran'Andriamanitra dia nibebaka mariny Davida ary zao no tononkira netiny Davida bebana teo n'Andriamanitra. Vakitsika arana salamo faraiky amin'ny 10 andininy voalohany
sy ny faharoa fahatelo minaran'i Jesosy. Mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habe ny fiatranao, voninoy ny fahatsoko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fahatsoko, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Izany ny tenin'i Davida rehefa nanota teo an-tren'Andriamanitra izy. Tena tsapan'i Davida mihitsy fa manana lelo mafy noho ny fahatsapan'ny fahotana lehibe nataony tamin'ny Orisy-Batseba izy. Tena tsapany ny fahoripana tao anatiny tao, ary noho ny vesatry ny fanameloana vokatra izany fahotana izany dia nitala famindrampo tamin'Andriamanitra izy. Ka tao anatin'ny fitalaony dia tsy misy mihitsy fialatsiny, tsy misy mihitsy fialana veana, tsy misy mihitsy fanamarina tena, ary tsy misy mihitsy fitarainana manohitra ny fahamarinan'ny lalàna manameloka azy. Tsisy an'izany rehetra izany tao amin'ny fitarainana tsy mivavaka nataon'i Davida, fa ny nataon'i Davida tao anatin'ny fanetretena lalina dia tsy nanameloka ny hafa na iza na izy fa ny tenany no melohiny. Ry havana, izany no tena fibebahana marina, izany no fo tena mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Tsy miala tsiny, tsy manamaro tena, ary tsy mitaraina hanohitra ny fanameloana izay mahazo noho ny ota izay natao. Ozy Davida hoe araka ny habe amin'ny fiantra anao, vonohy ny fahatsoko, vonohy. Raha raisina amin'ny teny hafa toetrany hoe vonohy ao anatin'ny boky fitadidianao Andriamanitra ny vahotako. Satria voasoratra moa zany any amin'ny Exodosy 2:2-3 dia niteny Mosesy hoe sao vononao amin'ny bokinao ny anarako. Misy boky roa zany, ny ray fanoratany anarantsika, ny anankiray fanoratan'ireo heloka nataontsika. Noho izany dia nangataka Davida mba ho vonoina ny fahatsony. Ry havana, tena ilayntsika ny mangataka amin'Andriamanitra izany. Tena nangataka Davida ary tena filan'Andriamanitra ny helony. Zao mantsy voalaza ery ambany ery hoe ny votorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny. Izany no toetra ny ty Andriamanitsika ity, sady mamela heloka izy, manasa madio izy, no avy hatrany koa dia mandray ny votorotoro sy mangorakoraka izy. Ao amin'Mika 9:7 azafady, Mika 9:7 ka ny andininy 7:20 dia misy azao teny izao ny anaran'i Jesosy: iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany. Tsy ny tanam-pahatezerano mandrakizay izy, fa tia famindrampo. Amindra fo amintsika indray izy ka anitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, ary inao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Zany ny toetran'ny Andriamanitsika, mpamindra fo ny Andriamanitsika ary mpamela heloka. Ny Jaona 3:5-20 dia haitsika tsenijery, fa indraindray adinitsika ny 5:20. Hoy izy ny Jaona 3:5-20 ny anaran'i Jesosy: Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Tsy hanameloka anao no tian'Andriamanitra atao, fa ny hamonjy anao. Ka raha mibebaka marina ianao, toetran'ny Andriamanitsika dia toetra mpamela heloka, ary tokony hidarantsika izany. Mangataka anao ahy, andao hibebaka marina, andao tena hibebaka amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, fa tsy azon'Andriamanitra atao tsy mijery izany olona torotoro sy mangorakoraka. Tsy azon'Andriamanitra atao miala amin'ny olona tena mibebaka marina, fa mamela heloka tokoa izy ary mandalo ny fahatsoana amin'ny sisany lovany. Andao hiderasika, satria raha mangataka ianao, mangataka mibebaka marina, dia afahany tokoa amin'izantsika sasany amin'ny rason'i Kristy. Dia raina ny Andriamanitsika ary membonatra mandrakariva noho izany toetran'izany. Koa saiko ianao, andao indray hidera azy araka amin'ny groupe izay miaraka tamintsika androany, groupe mihaja. Andao hidera azy satria
amelany helitsika tokoa izy ary manadio atsika ho afaka amin'ny voatatsika rehetra. Amen. Dahoary. Ni fu no mi cantio, andrà mai.
rasolafaka fa malama maina ny tany andriamanitra kosa antrany fomitomany eo andriamanitra antrany fomitomany rasolafaka fa malama maina ny tany andriamanitra kosa antrany fomitomany eo andriamanitra antrany fomitomany Jesu antra sady mampionona Jesu miantsanao mba ho vonona ny fono mikanteo andriamanitra manesinao teo ny fonao sy ny foko izay no mikanty Jesu antra sady mampionona Jesu miantsanao mba ho vonona ny fono mikanteo andriamanitra manesinao teo ny fonao sy ny foko izay no mikanty Sy vafaky izay tsy ho voavaly matoky fahofona ny jaly azakivy fandeha teo daholo ny rehetra nonaka zao no toky omba ampifaliana sesoniady fianako sangina azakivy fandeha teo daholo ny rehetra nonaka tsisy vavaky izay tsy hivaly matoky fahofona ny jaly azakivy fandeha hitraka teo daholo ny rehetra nonaka zao no toky omba ampifaliana tsy soniady fianaoko sankina azakivy fandeha hitraka teo daholo ny rehetra nonaka misy reo zay vovaly herinare no indro miseo misy kiorovalela izy mahay ny andro sy lera foka ho fantatra eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny mahareta miandrasa hatrany ny fiainana tsy andro aniany mivava fonafona nataovao tsy nampiazany finona zao no toky omba ampifaliana sesoniady fianaoko sangina azakivy fandeha hitraka teo daholo ny rehetra nonaka misy reo zay vovaly herinare no indro miseo misy kiorovalela izy mahay ny andro sy lera foka ho fantatra eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny Sotran'Andriamanitra isika afaka niderazana hoe tamin'ity andro roany ity niaraka tamin'ny groupe miantsa fifaliana loatra izany
afaka manome voninahitra an'Andriamanitra, afaka midera azy, afaka misaotra azy. Koa dia isaorantsika ny groupe mihaja niaraka tamintsika nandritra iny fotoana niderantsika an'Andriamanitra iny. Manome fotoananao indray zay amin'ny herin'ny androany toy izao, kanefa aloha ny isarantsika dia mahazatra manome teny fikasanao anao. Ka ny teny fikasanao menanao amin'ity androany ity dia mijery miato 7:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao. Zany ny tenin'Andriamanitra aminao ary zany ny toko menanao raha miantso azy ianao dia maly ianao izy, hanome zavatra saro-pantarina sy zavatra lehibe ho anao izy. Mandehana satria izy mandritry ty herinandro izay andehananao indray hamakivaky ny fiainana andavanandro iny dia mangataka anao antsoy Andriamanitra fa maly anao izy. Manome fotoananao indray ary amin'ny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra tafaraka indrisika miaraka amin'ireo groupe izay efa vonona miaraka amintsika hiderin'Andriamanitra. Veloma ary tompoko, samy io tain'Andriamanitra isika rehetra. Veloma tompoko.